Ankavaliana indray ary noetika arabana amintsika tsirairay avy amin'izao zoma mahafinaritra be izao ary dia tena hoe afinaritra ity fiarahantsika ity satria dia mahafinaritra ilay artista tena tadidiko foana hoe rehefa isaky ny mahita micro ianao na hoanina tsano na fihogo dia mba mikikinga sy ilay oviana ary samy indraindray tafiteny mihitsy efa mba inona no hoan'izany nani zany dia izy mihitsy no raisitsika indray amin'ity andro anio ity araka nireny fampahafantarana izay efa tazanareo eto amin'ny fahitalavitra record dia ampitiavana be sady tena hoe faly be na dia tsy dia en forme kely ara mirina dia ozaka hoe tsy maintsy mijoro sy miatrika satria andray any nania amin'ity andro ny zoma ity dia tonga soa nania eto amin'betsaka mandray anako eto amin'ity fandarana ity mirina dia misaotra sady anareo mpanaraka ny TV record fa zay vao mba afaka mitafatafa aminareo eto ahako androany dia tratry ny taona daholo dia mirary soa antsika amin'ity taona vaovao ity. Ie, variana be mijery anani satria ozaka ohatry ny ilay izy ilay tamin'izany sy tamin'izao ihany ohatry ny tsy miova mihitsy. Samy variantsika fa sakoke variana ina mahavariana anani? Ny masoandro be mihitsy tarehanao. Nitsikilao mahafinaritra. Makasitraka ny nania. Tamina fahatarako ny vaovao anani farany dia tamilay nisy atao hoe seho goavana be nanamariana ny 70 taona ny akaranantsehatra aty amin'ny taona 2024 tsika izao zany hoe 20 taona zany zao hoavy ity ny Kebel Kanto satria izay ny tena ahitananareo ihany koa anisany hoe artista tena andrarezina ihany koa sady manao kopakopatanana ho an'ny tovitray satria anisany namana ihany koa dia nanilo zany ny dia nanino fatarinay hoe inona mbola efa eto a Madagasikara ve sa mbola mandalindaly indro vao eto efa efa 3 taona no niverenako eto dia eto no mitoetra zao nody aho zany nody. Tsisy fandraisan'ny mozika moa nandehanana nani tany sa fianana manokana mihitsy? Mba fianana manokana kely mihitsy dia feno izay 13 taona mba natokako manokan'izay ho an'ny fianakaviako dia mba ozy zareo hoe andala amin'izay mba miverina any Madagasikara mianoka le fiaina mozika ko manani anahy. Tadidiko tamin'ny naniny resaka dia hoe zany fiakarako 30 taona zany dia ho atokako an'ny malagasy satria ny mozikako dia tena hoe ho an'ny malagasy mba tantarao anay fohifohy hoe nanio hoe nanahoana niainana le rivotra niainanao tany raha toka hoe teo amin'ilay fampizarana ny mozika. Ohatra hoe za tsy teny kosa ny aloha hoe dia tena hoe mampalahelo be fa mazava ho azy hoe efa nianoka amataonany maro le mozika ananiako dia efa lehibe andeha hiteraka no nandeha tany dia tsy afaka niaina tahaka le hitiavako anazy sady tsipitsipina fifaliana kely sy fankasitrahana teny izay moa zany ny tena sakafo ny artista matetika izay fankasitrahana ny zavatra ny ezahana ho kanto atolotra dia le retourn'izay le fiverenan'izay aty aminay no nampanonana za tsy niteny hoe tsy nisy mihitsy fa tsy ampy hafa ihany hafa ihany satria fa nalavitra loatra zany fa isaky nanao fampisehoana dia somary stress ny bobaka raha toka ndraika eo amin'ny côté ataontsika hoe ny fomba fiasa satria zany ianao azo lazaina ihany hoe misy traikefa izay ny fampizarainao tany dia nanavao be anani ve le fomba fiasan'ny tatisy tany raha ohatra hoe ataontsika fampitahana kely hoe hafa mihitsy ry zareo any rehefa côté organisation. Za zany mariako kely aloha hoe tsy dia tena niara-niasa tamin'ny vahiny loatra satria ko tena tany amin'ny diaspora malagasy kokoa no nahafahako ny velatra amin'le hoe bevoka indroa dia nitaiza foana dia tsy dia tena afaka loatra fa niaraka tamin'ny radio Rakotodrala ihany ako nandeha kely trandraka festival fa tsy nitoy moa le izy. Ny mahasamihafa anazy fotsiny ny angambany dia ozy izy zao hoe manam-potoana kokoa itsika aty amin'ny fandrindrana amin'ny fikarohana sy ny hoe mianoka tanteraka anatina zavatra anankiray ara-teknika io fa ny fotoana no any no tsisy zareo indray be fitaovana
eny miatiako be fitaovana fa ny fotoana iarahana no tena hoe vidiana lafo vidiana lafo somary endrikendrika kokoa endrikendrika fa ny fahaiza manao tsy afaka hoe ifampizarana ela loatra fa tena tonga dia samy mandray zay azo ny raisina zay ngambany fa samy matianina daholo na ny gasy ihany na ny gasy aty tsara ifampizarana zany satria misy olo-tena tonga eto dia tsara fantatra ihany matetika manko nany ohatrany hoe ireo artista malagasy zay efa nahazo tsirony bebe kokoa tany dia rehefa tonga eto ka rehefa raikitra ny interview dia tsy maintsy mametraka foana hoe afa mihitsy ny ihany na raha oharina ny aty eo amin'izay hoe fifampizarana ny mozika zay kosa aloha hoe satria any zany tsisy afa-tsy ny réseaux sociaux zany nafana mizara dia tsy dia tena afaka faritana loatra le hoe iza no olona andray sy tia ny mozika dia fa dia atolotra fotsiny eny izy dia tsy dia tena hoe afaka satria misy mozika iraisam-pirenena kokoa no mibahana surtout an'ny ekista aty aoriana moa zany dia le olona ny ainy ka vitsivitsy tao anatin'le génération izay efa dada sy mama daholo izay tsy manam-potoana fa miasa no mba maheno kely an'izay zarainao rehefa manam-potoana izy dia ela kely vao midona le mozika omena misy le toro moa zany ho lafo ty fiarahantsika ty ary hoe zahantsika mihitsy ny fiarahana miaraka aminany hoe mba azahoantsika tombony indrindra ho anareo izay efa niandry fatratra ihany koa mitovy aminay teto amin'ny destination malagasy ihany araka ny teneniko tany am-piandohana tany hoe anisan'le mikikika sy le tsara feo be fa ela ty amin'ny taona amin'ny 1922 dia hoe tafaresaka somatsara aminan'iny tenako dia faly fa misy mozika anisany hoentsika andravana ny fiarahana dia aleo enao no anolotra amin'izay mozika zay ny atolotro voalohany ny atolotra Sila moa zany satria izy no soldat mpanaraka tsy mpanary tsy manary claviste anankiray mamy be zandrikely Sila ny anarany atolotray da voalohany dia tsisy azo atao any Radio Rakotrala dahoary fa raha antsika izay mozika izay Aza tantarainao ay ny mety adalany fa izam-bola ty azy zay rehetra mbaranao ay dia no everikuto vazivazy avelao afahazarorosay fizaho sy ny fitiavako no miay Kazasi mani no sonjo haningucha nyana nino natao nakufu nino achamzaka achamzao dias follow made you Ty misy ny azatao Tena namakianao ka aliko miangavy Fala tukasichakao Denimbola tiku yanao Avela wafaza rurusai Fizao sinifitiava kunumia Kasasi mani nasonjo haningucha Nyana
tena hoe mamy reto tena mamy loatra tena hoe makasitraka makasitraka ny nanisy ny ekipany tena sady ataoko ao ambadimbadika eo ihany moa zany tsy la Doli any manaraka ao ihany dia tsy tononoko le anankiray ny ekipa rehetra ny ekipan-drekôtra ie iverina atao amin'ny resadresaka indray isika ny Kebel Canto zao ny anisany hoe ahitananao indray dia nanahoana aloha le émotion le hoe tonga miverina eto Madagasikara dia ifampizara amin'izay mozika izay amin'ny mpakafy indray tena tiako be ny fanontanianao satria saraka manokana ny Monsieur Jobarson izay ao anatin'ny mpikarakara ny Kebel Canto satria Kebel Canto zany isany tamin'izany 13 taona anisan'ny fotoana anankiray le artiste principal na le mpanotrana nafahana naneo seho goavana hafa tsy fahita dia anisan'ny nanampy anahako ny fanaovako Kebel Canto satria tao anatin'izany raha tia mozika izay tiatsika rehetrarehetra le hira dia niparitaka sy Madagasikara dia anisany afantarany olona anahako ihany koa le hira dia voninahitra be ho anahy sady faly hoe mbola isan'le vao antso indray 13 taona taty aoriana ary zareo mihitsy moa zany no miantso anareo amin'ireny fa anareo tsy hoe mandefandefa hoe mba ino zany mba hoe tsy itovizany amin'ny asa rehetra tsy maintsy miandry antsony zay vao afaka miasa na mamorona asa aty amin'ny 13 taona zay hoe ny karanao antsihatritsika amin'izao fotoana izao nanahoana nanino mozika tamin'izany raha oharina amin'izao inona ny zavatra tena tsikaritra ao hoe misy fiovany ihany ve misy fiovany fa le hoe nani tamin'izany sy nani amin'izao eny ny trakefa gabany sy ny taona no be dia be izay sorako an'ireo olona rehetrarehetra izay nanome anahako mpitiavana nafahako mbola mijoro ihany mandrakitiny an'io nanana tombony kely ako satria tamin'ny taona 577 namoahako an'le album angidy anisany vehivavy zandriny indrindra namoaka album nanana tombony azany taorinandry zokovavy rehetra dia zareriny vehivavy taorinan'izay zay ngamany no hitako hoe tombony indrindra ho anahako malona le hoe amin'izao fotoana satria tsara be le zany fiparitahany ny fahaizany ankizy na hiro na zava-maneno irako zao tolo zao fa tsika malagasy hafa mihitsy karaha ohatra ka hoe amin'izao fotoana izao no nisako dia tototrahako fa so ihany efa nisy 13 taona fa mahay daholo le ankizy amin'izao fotoana dia tsy hitako tsony iza no arahako fa tiako daholo zany hoe tsapana ny ihany zany hoe mafy be le génération amin'izao oui tena mafy tokoa moa zany ie rehefa kelikely angamba ny anao retraite ihany zay tsy anay hitondra pancarte zay raha izany satria nisy teny anisany ohatrany hoe nanaitrana kely satria izay zany vao naheno zoky ataoko hoe zoky ianao amin'ny resaka raha mozika anisany teny hoe afako nefa ny zavatra hoentiny reto tanora ankehitriny reto dia ino ohatra ny somary nisy ady hevitra be foana teo aloha teo hoe hafa ny anay dia le amin'izao ohatra ny mandeha ho azy zany fa vetivetika dia manana an'izay lazan'izay raha hoanina ny manokana rehefa mba misy ny fifampizarana amin'rehetra zandry satria ao anatin'ilay Kebel Canto zao ahitantsika ndry Jo ahitantsika ndry Ayam dia inona le mba hoe fizarana rehefa mba ataonareo za aloha zany dia faly be foana afaka hidina hevitra daholo ny zavadrehetra rehefa tianao atao le ady hevitra fa amiko ny fanekena ny zava-misy hoe andry indray zao hoe mba fotoana indray zao ary tena mahay fa tsy hoe tsy mahay fa isika no tsika mpanjifa tsika mpanaraka no mila kely manaiky an'izay ny saina tsy
mba mandray le vaovao zany fa tsy lefa teo ihany de zatra nintsika eny misy koa hoe c'est le confort koa aloha satria zay mba analana stress mozika aloha le resana fa amiko manokana ohatrany tsila zao de akizy sandrany de mahafinaritra anako be ny fiarahako amin'zareo satria mahatanora anahy koa ny angovo entin'ireo zandry reo de na tsy haiko ary tsy hoarako fa mba misy an'zareo aloha miaraka amiko makarivotra vaovao de nena aloha tiako le fifangaroana hoanna ny manokana aloha zany de nani anisan'ireo hoe artiste mivelatra kokoa raha zay ngamba ny azoko ilazana azy sans frontière ozy izy ny fiteny vahiny zay samy henony rehetra na rapy na rehetrarehetra tazatazako am'le fa mahatonga mitondra an'izay fanamarian'izay manko matetika ihany koa ireo ifonako fa ho teneniko ihany satria fa maromaro ihany ny raisina hoe rehefa zao ny fomba nitondranay azy teo aloha de manaraka ianareo rehefa le tafiaraka ohatr'ireny le hoe mifampizara ireny angamba ny mila ny mozika tsy aniza mozika fitaovana anankiray tsara indrindra eto ambony tany izarana afatra na malahelo io na tezitra io na iny na izay tsy tokony hiady mihitsy moa zany donc tsy amiko tsy misy tompony io fa samy manana ny azy ny tsirairay tsy misy mode d'emploi hoe ohatran'izao fanaovana le izy zay no ma étiquette personnelle ny mozika zany donc tsy misy tokony hoe araony anay tsy de tena zay raha ny fijeriko manokana de hitantsika taratra amin'ny alalan'izay valiteny hoentiny naniza ihany koa fa zay araka ny teneninao teo hoe samy amin'ny confortny koa io de mety hoe zay aloha ny hevitry ny nani fa mety hoe hafa ihany koa ny hevitry nyreo zoky hafa zay mona ao anatin'ity mozika ity fa le izy aloha zany ny zavatra tazanay manko rehefa mijery sy manaraka anareo aty ambadika indrindra rehefa hoe mizara an'ireny mozika ireny to izaka hoe tena mbola jeune be hita mihitsy izy hoe anina amina tanora be zay voatonona teo matetitetika moa tsila fa androano voatonona tsilaaloha androano no voatonona anaraka mozika ndraytsika nania nandray ny mozika atsika manaraka koa satria kebelaka mitovitray le tena antony le sahatsika momba na eto ao anatin'ny le rakirako farany izay labelle ny radio kotrala nisy ranakiray nataony nyeja sy tovitray de zay no atolotro indrindra fa hoanty fety mpifankaty ho avy tya tena ty de makafiza reto dahoary fa raha tsika indray ary zay Tukalasani fisai nanao reteni mamiku jai nanao si we vau fafam tachao reteni tsuchawe tena tikianao amisi anyone hafami lazizan zawakuri simanai simitu fitiavani signai niendikao fitsikao mingulanao ni tenanao rehetra ni mombamombanao etsetra efa votety ni fitiavako kamatoky tsy anio ihany fa udori
ty eto oloty anao sady namanao retoky izay omeko efa ekeko toky tsotry zao tena tikanao na mafisy mahery ireny sedry ireny olevonavoko fa isika ro ifankato iobonatoko niendrikao vietika nangolanao ny tenanao rehetra ny mombamombanao efa voatety ny fitiavako kamatoky tsy anio ihany fa otory dia araka ny ahitanareo anay zao dia tena hoe ao anatin'izay endrika tsikitsiky izay hatrany ny fampizaranesina ny amintsika rehetra ny tokantrano amin'ity amin'izao ora sy fotoana izao moa zany efa miandry indray zao ny rehetra hoe mozika indray mirina fa mamy be loatra fa mialohan'izay aloha dia misy anany tsara fantatra na hoe ampatsiahivitsika ho avy ty ny Kebel Canto dia eto aloha zany na ny solitena rehefa le miaraka amin'ny rabeda be ohatr'ireo eo anany dia mety misy iny le maha-olombelo ohatry ny hoe raisiko kely amin'ny côté manokana indray hoe hatrany tsy dia misy eny nany aloha tsy teny mihitsy hoe izany tsy azoazony na izany azoazony fa mety misy fotoana ve efa tafiaraka tamin'ny olona tsy araka ny eritreretiny naninana ny tao anatina événement anankiray na ny mifanohatra na tsy azoazony misy kosany fa tsy manamarika be anako aloha hoe taizana ahoana fa mandainga raha hoe tsy misy zany mandainga fa misy ka fa tsy haiko na inona ny azo hitenenana an'izany tsy za tsy dia manana an'izay loatra intsony dia tsarapika ilay intsony mba tsy hoe manana be fa satria manomboka fantatro hoe samy manana ny maha-izy azy daholo le fatokisantena zany angamba no nampiny namako anahako dia nampatonga an'izay tsisy ato anatiko hoe masosotra anaty na zay gamba mazava ve za zavatra teneniko azoko fa le masosotra tamin'izany moa zany masosotra tamin'izany ay tena tantara mihitsy fa lina be zay namanay anankiray zay ampianamira aminahako matetika masika izy io any dia enao mihitsy zany misy masika koa aminareo any dia za zany tena mahatahotra foana isaky ny arasehatra taminy
le tononkiro io zany a lazainy fa mamalana de tsy matadidy structure de eny misy kely an'izay marina de tsy matadidy tononkira de isaky niaraka aminazy ah koa na hira haiko zao a lasa mivaralila tellement izy tena mavita mangarika fa tena ve tsy mahay mihitsy fantatrareo zany zay ngafa ny anekdoty ohatrany hoe afaka tantaraiko satria tena lasa matahotra ohatrany hoe izy moa zoky manana trakefa ary mahay izy a fa nameanako entitra izy ny tena marina kizitina fa izy kosa aloha de mahay de fa misaotra anazy foanako satria noho izay zavatra napetrany zay de niezaka be aho fa misy fotoana ve rehefa mandeha ny fotoana de mba samy zay mitenen'le izy mba ohatrany atao karazana vazovazo hoe sady tamin'ireny ange efa teneniko kalamanjana mihitsy iza re zany olo zany le olona nieritreretiko be sa tsisy sura fa le eritreretinao le olona niaraka tamitsika tamin'ny Saint Valentin tam'izany ve sa tsisy bandy mamiry izy a bandy izy bandy ranga manko ny ao atsay eny ranga bandy bandy taloha itamirina zany itamirina zay mihitsy eny ary mba misy koa ny zavatra oatra zany le fiarahana manko marina fa hoe rehefa hoe mozika ohatra zao hoe rehefa eto amin'ny destination malagasy tena tezitra tahaka ny ahoana ianao na misy zavatra tsy mandeha de rehefa hoe ifampizara amin'ireo mpakafy sy mpijery de ohatra ny adino azy de adino azy ihany koa zany izany rehetrarehetra fa lenay eo ambony saina mihitsy zany eo ambony saina mihitsy de nanahoana ataoko hoe lesona nataony nany rehefa taty aoriana satria lasa ohatra mipetraka tahotra foana zany le izy rehefa niteneniko anazy voazarako anazy ihany farany de rehefa voateniko anazy ohatrany hoe mila ny teny an'izay anazy ako satria izy koa tsy natsapa le izy kay fa satria fa toetra n'le izy de lasa mifananiany am'le izy moa zany zay zao de sava mety fluide tsara ny antony antaniko an'izany manko de zao maromaro nareo tatoato moa zany efa zay indray zao no lasa ohatrany hoe style ve zany sala mode ny tenenako an'izany hoe rehefa misy organisateur mikarakara événement de misy artiste maro isan-karazany mety hoe raisina hoe iza ny artiste efa manana ny feo efa mipetraka foana ny lazany de iza ireo hoe vonsonotra nefa ny efa manana public ihany koa fa rehefa ataony ny interview aty ambadika de eo foana le hoe mirina zange matahotra an'izy iny de zay no mahatonga atsika sy nanio fampizara ohatra zany hoe nareo koa ve mba niainany zany tsy de le matahotra tsika le matahotra hoe le artiste sasany manko efa mametraka hoe nareo zany efa grand be ao anatin'le mozika tatoatana iny kely an'izay zay fantatro nefa le tahotra ve le hoe ho tsaraiko izy na ohatran'izany sa ve le hoe maolo dehibe soky anako no am'le masoky amin'ny ara-mozika eny ohatrany hoe zay mahita ny fanjandremana tena taloha normal ihany daholo zany satria no le fitiavana te ho tsara na fitondratena na ny geste na ny fiteny na zay atao rehetra lasa mieritreritra ny artiste tsina satria tsy zahay itsika image publique tsika de eo tsika le mila olona manory kely hoe non le artiste anao le tena jerevana fa aza mieritreritra loatra le toetranao izy manjary amboarina daholo le izy de hita foana iny tsina feo lasa mijaly isan'andro ary amin'izao hoe mbola misy fotoana manadiny tononkira sere sady mangala mpijery antsila ihany izy kose efa manomboka haiko daholo kosa nirako so de gaky nareo izy ary zany tsy de tsila loatra le tena masika efa ifididible sy ficlavier satria moa zany ny raha nanitsy nanino manoratra azy zako tena atao interpréter nanandrana ihany fa tsy eny mety misy ihany fa tsy am'izao taonako zao tsony eny andeha amohany zany fa tena nanana cadeau be dia be atao anatin'ny carrièrako miara-niasa tamin'ireo mpamorona kalaza rehetra ireo de manao interprétation miinterpréter an'ny hirany zareo fotsiny zany hoe zareo no mamorona de nanino manao za no
matetika aloha zany tonga de libre be miteny an'zareo fotsiny hoe ame zavatra ohatran'izao raha ohatra ka misy aingam-panahy ianao hoe andrano kely hoe de matetika tojo foana am'le le mba fangatahako. Maro ny mana-talenta mijery atsika am'izao de tadidiko ty tenina nity hoe raha tsy nanana fahasahiana de tsy tonga teto amin'ity toerana ity de ohatra misy zavatra tsaroako tampoka hoe ilaina be le fahasahiana de ahoana ny andrefesana an'le fahasahiana satria araka ny teneninao tamin'izay fotoan'izay hoe raha tsy nanana fahasahiana de mety tsy tonga eto amin'ity toerana ity amin'le fanaovana mozika. Ie satria nibangoko tokana le fiainako vie privée sy ny artistique tamin'ny fotoana iny hoe tena eo le hoe finiavako le fahasahiana sy fitiavako nandrisika anahako hoe hatrambola kely de zany hoe hira ambony scène hihira ho an'ny olona no ohatrany hoe ilaiko amin'ny fiainako isanandro de zay ny antom-pisiko zay ny antom-pivelomako ohatrany hoe ravoravo miato kely zay de zay zany ohatrany ranoko hoe de reo anankitelo reo le finiavana sy ny fahasahiana sy le fitiavana no tsy maintsy miaraka satria za mbola kely fo 7 taona tsinona de le fahasahiko sy le fitiavako zany natoy izao anahako. Ary mbola hita taratra eny amin'nani foana ve iny de efa lehibe ohatry zao ary hoe le taloha le tsy manaiky mihitsy fa za hiaraka aminareo za iseho tena zany mihitsy ohatra hoe te hiverina ohatry reny ahako satria tsy mba mieritreritra ninina fa de hoe anome am'izao mampatahotra na daholo ny zavatra rehetra rehefa hiakatra scène ary plus les secondes vitsy manoloana an'le izy tena mampitehiverina hoe adaboko daholo. Inona ny anton'izay? Zay natao hoe track. D'accord. Lefa le taloha mbola tsy nieritreritra an'izay track fa tonga de hoe alefa any aloha de nanontany kely olona afaka manampy hoe mba hanala an'izany satria tena malemy eo ambony scène nefa vao manomboka hira ray hoe vitako ve ny 2h30 de ozy izy hoe fataro fa ny artiste tsy misy track efa lasa robot de ozy izy hoe fa normal zany ozy izy de zay koa no io resaka fomba fisainana de avadika tsara daholo fotsiny ka le izy de aka ilaina le izy de tsara misaotra mizaran'izay fa ilaina eto ihany koa zay sady ilain'ny mpijery atsika ihany koa satria izay le fiainana tsy ny fanaovana ny mozika ihany fa na ny sehatra rehetrarehetra zay misy ianao indrindra moa zany rehefa miseho amina ozy izy Samuela zay hoe ireto vonga maso maromaro mijery anao reto tsy mitovy ny fomba fijereny anao mety sasany mirirana sasany mety tezitra sasany fa raha mbola mifantoka any aminao aloha izy de mbola manandanja ianao zay tena zay ena nia ndray ary ho faranantsika amin'ity mozika iray ity ny fisehoana amin'ny resaka mozika de avy eo tsika miverinety sady mamaraparana ny resaka zay mila mbola tianao fatarina ihany koa tsy maintsy faranana de satry foana ny resaka eto anio de atolotra anareo ampitiavana ary ny hira sy mozika zay anisan'ny hira tena mba vitsivitsy zany de iny zany anisan'ny mba hira hoe mba mihetsiketsika ananako ndao ary mbola miaraka amin'ny tsila ihany tsika tsila foana tsila foana ndao ary tsila sy ny tsikitsiky Hira sy musique no ireko indray arantsika fa hampiay zay fitiavana no tantarainy izany hira sy musique la korana tsy tiako angatsika lay fity izay landany nahandro avelawany
nampoziko androany ny aonaminao faratsy zany nanangonako vaovao ny arany tafa naminona banga teo antokotany teo ka nilasy fatany no naveriny indray ho tantaraina ho visaina rerakaina dosolona kalo hanadinony izay rehetra fanandalo hirahira sy moziky la korana tsy tiako angatsika lay fity hirahira sy moziky la korana tsy tiako angatsika lay fity zanandanina andro avelawany aleyuvany androany tsy tony mahazatra ka ny mozika sy ny kalotopondaka ny olana fity tsy mba antoerana favelanzorony eo aritsila hoe sy moziky no iriko indray arantsika fa hampiay zay fitiavana no tantarainy izany hirahira sy moziky la korana tsy tiako angatsika lay fity izay nandanina andro avelawany sakafiti atinduya avalunya galewinchai muzi atinduya avalunya nire sakafiti atinduya avalunya nire sakafiti ira si muzi hampiay zay fitiavana no tantarainy izany ira sy moziky la korana tsy tiako angatsika lay fity zanandanina handro avelawany Sila am clavier tsapanay dia tena tsapanay ihany koa anareo izay manaraka an'ity fandaharana ity fa dia tena hoe nahazo tsirony dia nefa ny tsiro ihany koa rehefa atao amina sakafo rehefa diso mihoatra loatra dia lasa mitondra aretina fa sanatria akory ny hoe mozika nanina ny firesahana amina rehefa mihoatra fa zao eto vao tena za tsy miteny hoe tsy natsiro ny tany aloha tany fa ho amin'ny mpanaraka destination malagasy dia efa mahafantatra hoe io faraparana io vao tena izy fa aingana ndao za tsisy ny alohan'ny hidirantsika amina resaka hafa mihitsy aloha dia andao amafisitsika ilay fiarahana amin'io kebel canto io dia manahoana sy manahoana satria eto aloha zany nany anisan'ny soloteny ye zay ny maheto akony tovitray le izy no atao dia zako ny tenako malala itosy Joanna ary Ayama no andriambavilanitra nasaina meno sehatra miaraka mitovo amin'ny lahady fa 15 ny volana febroary amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny Palais des Sports dia efa hitatsika miparitaka eny amin'ny tambazotra rehetra sy amin'ny dokam-barotra rehetra eny ny
ny point de vente ny billet misy karazany efatra izay raha tsy diso ny vidiny izy tsy aloko tsy miteniteny foana fa iny izy eny de miezaka zary olona fa tsy hoe sanatria miteniteny foana fa tena mandeha izy ao mandeha izy ao satria tianareo le mba natolotray de mankasitraka nareo sady nareo mpakafy sy mpanaraka sy mbola vao akafy tsirairay aminay sotra betsaka tazana ihany indrindra moa ao anatin'ity tontolo ny asa ity de mikarikaroka de mahita an'ireny making-off fa nanaovana nity clip izay hitambaranareo iny napozina ny ihany ve hoe ohatr'ireny le fiarahana ohatr'ireny ny ambiance napozina hoe manalazy be de matetika manko amin'ny olona mijery hoe zavatra efa vita de mety hoe matotra be foana ireo indraindray fa ny ao ambadika an'izay mety misy ny ihany misy ka misy ny zavatra ny doty angambany de hoe ampimehan'ny ankizy génération taty arina ve ny mampimehanay teo aloha sa mana mampimehany fa ny ao anatin'ny mozika aloha zany de tena fanidika kosa ny tena ataoko hoe mba tsy tenenako hoe 70-80 50% ny mozika tsy maintsy misy fanidika tsy mety raha voatsy zany raha rehefa miaraka aminako ary misy hoe voasamba niaraka taminany ihany koa ve ao Yamasi Joanne zay mihitsy zay vao niona tena nahoana le fiona nandeha ho azy ihany sa mandeha ho azy satria eniko hoe mitovy daholo ihany pahany betsaka aminay chanteuse ireo samy manana zavatra fitiavana atolotry tena hoe lohandarana ao anatin'izay anisan'ny mpakafy an'zareo ihany koa tena oui Yamma sy Joanne tosiko moa zany teo atenatenany fa tosy efa iraha malala efa niaraka niasa tamin'ny tosiko zako i Joanne sy Ayam tena mahafinaritra anako na ny timbre zareo na ny technique vocale any mahafinaritra hitanareo fa misy zavatra mahafinaritra nomanina tsika surprise zay fa lelo tsy lazalazaina hoe inona daholo nisy eo ao fa raha ohatra hoe iverinako kely ny mozika nany de am'izao tena hoe miandry ny mpikarakaransehatra no miantso sa misy ihany nefa mba hoe fandaharam-potoana manokana nany hoe mba mifampizarana ny resaka clip io sa ahoana ny mahakasika amin'izay kony zako zany zao tena soroko aminareo aza tenitenenina fa ao anatin'ny mametrapetraka an'izay zavatra efa saika tiako atao tamin'ny fiverenako izay tsy totosa moa le izy fa zao vao manomboka mahalala hoe aizany maninona sy ny rehetrarehetra de ivoaka tsy hoe lahoarinan'ny Kebel Canto ny clip kely anankiray de any farany taona antsika mety araka fampisehoana ray manontolo nany fa tsy andronay sahatsy petraka mafy zay ny mahakasika ny mozika mbola mijano fantoka tanteraka ao anatin'le hoe hira mitolatola moa zany lantolanto na nisy fotoana mihitsy ary naniny teny hoe efa azo tenenina kosa hoe gadiny nani mbola mijanona eo ihany le gadina tsy zay mananianany lo zany sao de hoe fa miova koa le rivotra ianatsika de surtout nareo hoe tany nahita zava-baovao zavatra tenanao zany ny zavatra tena sarotra ny mikaroka anazy de ny fitazomana le lokony tena kanefa ny manaraka ny toetrandro zay zany zavatra sarotra indrindra satria miankina amin'ny fiaraha-miasan'ny mpamorona sy ny mpihira sy ny mpanao arrangement izay olona samihafa ny vokatra azo eo de indrindratsika zao hiezaka hoe voatazona foana ny fahafantarana sy fitiavanareo an'le mozika natolotra hatramin'izay nefa ny koa mba tsy ho lasa lokosta loatra
ity fanontaniana iray ty raha ohatra hoe tamin'ny fiverenany nani indrindra moa zany naniry ihany ny tena tamin'ireny fa teritery ny fandaharam-potoana atao anatin'ireny hoe fankalazana ny fatelopolo taona izay anisan'ny tena goavana be izay niverenanao teto an-tanindrazana dia efa tamin'izany ihany nanam-paniriana ametraka an'ity fanontaniana ity hoe anfotsy miangatra satria rehefa hoe malagasy mipetraka any ivelany dia tsy mitovy mihitsy n'ilay fiainanao taty an-tanindrazana sy oharina amin'ny rehefa any dia araka ny teneninao hoe nena somary ataontsika hoe publika vitsivitsy ihany koa ny tena mifantoka bebe kokoa amin'ilay fampizarana an'ilay mozika dia eo amin'izay ilay hoe tsy maintsy manao zavatra hafa foana ankoatran'ilay mozika mba ahafahanao mivelona ohatran'ny olona rehetra dia eo amin'izay ilay fanontaniana tiako apetraka satria izay ilay teneniko anina izay hoe miandry an'ireo organisateur foana ve zany dia araka ny teneninao hoe io manko mba ahafahanay mivelona na hoe miaina kely dia amin'izao sarotra azo iainana ihany hoe raha tsy hoe tsy ataontsika hoe raha tsy eo ny mozika fa ny mozika rery ihany ve zany tsy hoe rery ihany fa izay ihany no ataony nanisa tena tiako be mihitsy le fanontanianao misaotra betsaka be mihitsy fa ohatran'ny renao angambany ahako fa sarotra le izy satria ho ana manokana zao tsy mba niasa akoatran'ny hira taloha dia amin'izao nefa zany tena sarotra le izy miandro olona ve vao hiasa sa mokatra nefa ny mila vola koa ny mikarakara ny hita izy teo ny hoe andeha hitady sponsorine na ahoana no afana manita izy teo mivarotra le vokatra hoe mba ho resy lahatra ny mpanambola mpanaraka zany mila fotoana zany dia mila trakevy zany izay tsy nieritreretiko tamin'izahako niverina taty dia amin'izao aho zany tsy maintsy mitady fidiram-bola afahako mivelona miaraka amin'ny vady aman-janako satria tsy vita rery ny mozika nefa ny fiainako ataoko hoe 90% mozika mameno azy dia le fandanjalanjalan'izay azy indrindra eo anivon'ireo zanaka sy vady mila tolérance mila compréhension be ny fanazavana an'le izy izay sorako any vady aman-janako hatrany satria misy ihany koa ireo olona na ny eo akaiky na ny vady io na zanaka io hoe nareo very be ny fotoananareo nefa n'ilay zavatra mahavery ny fotoananareo tsy mahavelona tsika indray ary ny ao an-trano no lasa indray ka izay indrindra fa za koa manana ireo namako vitsivitsy maromaro izay tsy mba manara-anahako ny ireo koa fianakaviako moa zany izay sorako hatrany izy tsirairay ihany antony mbola mahatonga anahako afaka mbola mitsikitsiky miaraka amin'seto amin'izao fotoana izao satria ireo no mameno mibangako eo rehefa tonga le hoe surtout hoe basse saison ny artiste ny lokon'ny hirako tsy dia tena le hoe azo atao matetika dia manalasala be fa ezaka trany anovany zany rehetrarehetra zany sady ho fiainana no fivelomany na dia efa natsiditsidika nany teo ihany dia tia ametraka n'ity fanontaniana ity somary mahitsitsy kely destination malagasy tosika ao am-panakanto maro be ny karazana gadona izay tazanato ary araka ny teneninao hoe ny hirako tsy dia hoe le azo atao varotra be tsy natao sarotra manala solomaso fa manomboka tsemika zafato tsy manina to sarotra ve zany mivarotra ny mozika nany amin'izao taona iainantsika izao raha toka hoe hoarina amin'ny teo aloha fa vao miteny an'izany nany zany kosa aloha toka dia hoe feu d'artifice be fa le amin'izao vanim-potoana iainantsika izao misy an'le hoe tsara ianona sy le hoe fatsy andeha hitady anahako amin'ny mahafitiavana artiste zany hoe andany volana hividy album sy ny mpanjifa dia maro ny mpakafy raha am'le carrièrako zany fa raha ataoko koa be deabe koa le fisehoako dia mora leo ihany ireo
communauté kely mahafinaritra matsiro anakireo fa ivelatra ny tanjoko ivelatra ny tanjoko dia zay no mampatonga anako faly be tonga eto amin'ity fandaranao ty ampafantatra ny mpanjifa sy ny mpikarakara sy nareo mpanao gazety rehetra hoe fampitatantsika dia apio eto foana izy eto amin'ny destination malagasy mbola fanombohana netsika androany ity fa hiara-dalana etsika dia zay zany samy miandry an'izay fivelarany nani zay ntsika zany hoe koa tsy midika hoe tsy makafy ny efa tamin'izany le tamin'izany ary no tena anisan'ny mametraka foana fa arakin'izay arakin'izay fiarahanay sy Black Nadia voatsy ela izay hoe mangataka ny olona hoe taloha fa le taloha koa nefa tsy afaka midy ozy izy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia tsy maintsy mikaroka dia tonga ao anatin'izay ihany koa zany nani tena zay mihitsy teny Black Nadia anao fa zany isan'ny mahafinaritra anako ny feoan'izy mankasitraka nania mankasitraka anao re zako tsikitsikinao sy ny fantaninao sy ny rehetrarehetra oraka mamobe an zareo so tantely rehetra ao tsy lariko mpampatanana ihany koa anatin'le orika mamobe tolimo namatsika iray toli namatsika sandry kely fa mpiara-mitatana ananiatra amin'izay fa tiako mariana mahafinaritra be anakony hatrany amin'ny varavarana any amin'ny sécurité miakatra aty ambony hatrany amin'ny nitalianareo sy rehetra tsikitsiky ny fifandraisany atao amin'ny TV Record ankasitrahako be dia misotra dia aza miova mihitsy mankasitraka ny nani dia faly koa zahay hoe haikay any ambadimbadika any koa misy ty anay mba tsy hanonako an'le anarana zafady fa araky ny teneniko teo hoe fiatomboany ty ny atsika amin'ny rahavavy androany ty fa mbola ho maro ny hoavy eo dia mankasitraka satria mandeha dia mandeha be ny fotoana na dia efa somary nitatra kely ary zay fiarahantsika zay dia ny tena maranantsika sy fanaovantsika veloma mialohany izay aloha dia isaorako reto mpiara-miasy reto ao ny Orange Money ao ny Zakuro dia ny mpiara-miasa hafa mademoiselle madame Fideliane izay karakara ny tarehanay sy ny taovolonay dia nampiakanjo any tenako moa zany tery zareo avy any amin'ny botika Valahary eny Analamahitsy dia mbola maromaro nareo mpiara-miasa ao ny ekipa solide ihany koa tsy aza adinona na ny ekipa nanina ny ekipa eto amin'ny destination malagasy dia tena hoe fitiavana be ny fampisarantsika dia irariana hoe toy-hatrano izay fitiavana izay fiara-miasa indrindra tsy maintsy dia any amin'ny Kebel Kanto zany miona mba miona alohan'izay kosa miona atsika alohan'izay zany yogaoga be le za manko rehefa mijery ohatra ireny dia le eo aloha eo mihitsy fa tsy manaiky hitako tsara amin'izay hoe tsara be ny talohan'ny nani zay va dia miraro soso tsara indrindra ao atsika rehetra dia amin'ny herindrayntsika andray vahiny hafa